mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ity fotoana manokana iatsika mitinana ny lesona fa 4 ity. Elohany amin'izany dia hivavaksika. Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahay fa mbola nomenao anjara manokana indray fa nay tonga amin'izao famitinana ny lesona izao. Dia mangataka aminao zahay mba kahirezinao mandrakariva ka horaisinay ny votoatin'ny lesona ny anarany nandritra ny herinandro iny. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika moa dia manao hoe ny votoatin'ny Efesianina. Ny votoatin'ny Efesianina. Ny tsenjery amin'ny Efesianina 2:9-10 ka hatramin'ny 10 manao hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa andao isirehare fa asany isika voaforana tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Nandritra iny herinandro iny dia namakafaka lahan-javatra maro isika dia ny bokin'ny Efesianina, Efesianina 1 ka hatramin'ny Efesianina 9. Tamin'ny taona 2020 dia nanapa-kevitra ny hanoratra ho an'ny mpino tany Efesosy manko i Paoly tamin'izay nitanana tany Roma tamin'izany. Inona ary nolazainy amin'izy ireo? Kristiany. Teo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny apôstôly dia nampatsiahy ny Efesianina fa i Kristy no manome ho antsika fitahiana. Izy no manome antsika fahasoavana, firaisana, fiainam-baovao ary fitiavana. Jery manokana ary antsika no anatin'izany raha ndresaka mahakasika ny Efesianina 1 ka hatramin'ny 5 izy dia ny voalohany dia ilay fanomezana ao amin'ny Kristy no nasiany tsinjom-peo manokana. Nanoratra tompo-maso momba ny drafitra ny famonjena izay nanomboka tamin'ny fony tsy mbola ahary ny fanorenan'izao tontolo izao izy ka hatramin'ny fanavotana ny olona izay nilaina ho an'ny tena ny Paoly. Ary io drafitra io dia mirakitra an'ireo fanomezana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Dia ny voalohany dia manome antsika ny fitahim-panahy rehetra izy. Manaraka izany dia manome antsika ho manao antsika ho masina sady tsy misy tsiny izy. Natsangana ho zanakitsika, manavitra antsika izy, manome antsika fahendrena sy fisainana izy, manome lova ho antsika izy ary manisy tombo-kase antsika amin'ny fanahy masina izy. Amin'ny famaranana ny teny fampidirana ataony moa dia nivavaka i Paoly mba ampahiratan'Andriamanitra ny mahaso ny saintsika fa ny zavatra rehetra dia manaiky an'i Kristy izay lohan'ny fiangonana. Ny Efesianina 2 indray dia manao hoe fahasoavana manjava hevitra izay nataon'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nataon'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisantsika sy ho antsika. Nanome antsika fiainana manko miaraka amin'ny Kristy ary hitantsika amin'izany koa fa nanangana antsika niaraka tamin'ny Kristy dia nametraka antsika ao amin'ny Kristy ary namorona antsika tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara. Raha hoe fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fifandraisantsika indray dia nampanaiky antsika tamin'ny rany Kristy. Hitantsika izany nandritra ny herinandro iny. Amin'ny Efesianina 2:5-10 moa dia manamafy fa nanjava ny hevitra izay nampisaraka antsika i Kristy. Namono ny fandrafiana izy, nanao antsika ho anisan'ny ankohonana ary mandrafitra antsika sy manao antsika ho tempolo masina. Manoro antsika ihany koa ho fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy i Kristy. Efesianina 3 indray dia manantsanitra ny amin'ny zava-mihafa amin'ny Kristy. I Paoly no manambara amintsika ny drafitr'Andriamanitra ao amin'io toko manokana io izay antsoiny hoe ny zava-mihafan'i Kristy. Andriamanitra izy no mamola ny drafitra ary nanafina azy ary nitanterahan'i Jesosy ny drafitra. Nampahafantarina tamin'ny Paoly sy olona hafa io drafitra io ary nakina tamin'ny Paoly ny hanambara ny drafitra ary dia ny rehetra no mahafantatra ny drafitra ary anisan'izany izay asehanao. Inona moa izany ilay drafitra? Dia ny hatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombina ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Midika fa
ho fiangonana amiray zany ary mivavaka i Paoly mba ho atanjana fatratra amin'ny fanahiny sy ho fenona ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ny Efesiana 4:4 indray makasika an'izay firaisana sy ny fiainam-baovao zany. Manomboka amin'ny lafin'ny fampiarana amin'ilay taratasy ny fomba hahatongavan'ny firaisana ho zava-misy eo amin'ny fiangonana. Voalohany dia amin'ny alalan'ny fifampitsinjovana, tokony hifampitsinjo ny membre tsirairay avy. Manaraka izany dia ny fitanisanan'ireo singa izay tena mampiray, tena iray ozy izy, fanahy iray, fanantenana iray, tompo iray, finoana iray, batisy iray, Andriamanitra iray isika, ary nomeny Kristy antsika ny fanomezam-pahasoavana ilaina mba hanatratrarana ny firaisana. Manaraka izany dia nataonao tompon'andraikitra amin'ny fanatrarana ny firaisana koa ny olona, dia ny apôstôly, ny mpaminany, ny evanjelista, ny mpiandry, ny mpampianatra, ary entaniny isika hiaraka hitombo mba hialana amin'ny olana izay anatin'izay mety hipoitra. Ary farany isika tsirairay avy ny tokony hiaina fiovana eo amin'ny fiainana mba ho malemy fanahy amin'ny namany avy isika. Ny Efesiana 5:5 indray dia roy izany ary rehefa ao anatin'ilay firaisana dia mila mandeha amin'ny fitiavana tokoa. Tsy maintsy manahaka an'Andriamanitra manko isika. Ahoana moa zany no hatanteraka izany? Amin'ny fanarahana ny ohatra Kristy dia mandeha amin'ny fitiavana. Mba hahavitanana izany dia tsy maintsy miala amin'ny fahazarana maizina eo amin'ny fiainantsika isika, tsy mpiombina amin'izay manaram-po amin'ny fahotana fa kosa manao izay ankasitrahan'Andriamanitra. Ary entaniny isika mpiasa tsara amin'ny fotoanantsika sy ho feno fanahy masina mba hihira sy hidera ary hisaotra an'Andriamanitra miaraka isika. Amin'ny 5:9 indray dia noho izany rehefa miaraka ao anatin'izany dia mila mitafy ny fiadiana fa hiady tokoa. Ny taratasy ho an'ny Efesiana manko dia mifarana amin'ny antso mahery vaika mba hiasa. Miaramila an'Andriamanitra isika ary mazoto miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny lanitra, na dia mahery aza ny fahaval'Andriamanitra kosa dia manome antsika ny fiadiana ilaina mba hiorenana mafy. Hitafiozy izy ny fiadiana rehetra ary mijerentsika ireo fitahiana rehetra ireo dia ny fahamarinana, ny rariny, ny filazantsara ny fihavanana, ny finoana, ny famonjena, ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka. Irariana dia mitafy an'ireo tokoa isika amin'ny andro rehetra mba ahafahantsika fahatsika ihany koa mandresy ny ratsy. Fa raha tsy manam-piadiana isika mandeha manafika na tafian'ny olona dia raisi-potsiny fa dia ho resy. Ety am-pamaranana dia ity lahatsoratra hoe Madamo Haity ity ny entsika maranana azy. Manao hoe tsy manan-kery ho entina hanohitra an'ireo mpino izay mifankatia tahaka ny tiavan'i Kristy azy ny herin'ny maizina. Ireo izay mandany fisian'ny fanavakavahana sy fifandirana, ireo izay miara mijoro tsara, ireo izay tsara fanahy sy manetry tena ary malemy fanahy, mankama amin'ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana sady manadio ny fanahy. Tsy maintsy manana ny fanahin'i Kristy isika, fa raha tsy izany dia tsy azo isika. Ao amin'ny firaisana no misy hery, ao amin'ny firaisana no misy fahalemena no ao amin'ny fisarahana. Dia mba ao aminao an'izany teny izany, aoka anetsika hanana firaisana tokoa amin'ny Kristy ary hitombo fitiavana mba ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Dia mangataka aminao izay mba ampiasanao tokoa ho amin'ny fitorinany amin'ny filazantsaranao. Apresio ny membre tsirairay avy, indrindra izay manaraka izao fandarana izao, mba hitafy an'ireo fiadiana rehetra, dia ny fahamarinana, ny raha, ny filazantsara, ny fihavanana, mba hitombo finoana, hitafy ny famonjenao ary aoka ny teninao no hoany ho ampinganay. Aoka ihany koa izay tsy hitsahatra ny vavaka fa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia tsy ary mandrakariva fa mila miray aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy,
isan'andro.